mibeba miova toetra fa nitare ratsy no tsy azo ovaina. Ila misy no manirakay ho aty aminareo. Nosoratana ny fiainan'ny vahoaka niaraka tamin'i Moizy tany anefitra mba ho fananarana antsika. Raha tsy mibebaka ianareo dia ho very tahaka azy avokoa ianareo rehetra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Dia kafaliana mandrakariva ary no itsidihana ny tokantrantsika menakavy amin'ny alahady 20 ny volana Marsa 2024 alahady 7 amin'ny Karemia taona dy. Lohahevitra aro sy ny fiangonana amintsika dia hoe mibeba ary miova toetra fa nitare ratsy no tsy azo ovana. Ny tenin'Andriamanitra ny manampy antsika mandrakariva ary andalina ny finoana miainga amin'ny fampianarana sy lohahevitra aro sy ny fiangonana io ny vakiteny voalohany eo amin'ny Exode 7 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 17 ka hatramin'ny 15 milaza hoe ilay misy no naniraka ho aty aminareo. Tsy sitrak'Andriamanitra velively nahita ny vahoaka nofidiny hiara ny fampahoriana nataon'ny Ejipsianina, ka na dia azo natao azy nanafaka azy ireo mivantana tamin'izany fahoriana izany amin'ny Mahandriamanitra azy, dia naniraka Moizy izy hitondra ny fanafahana ho an'ireto vahoaka ireto. Tsy mitsahatra izany fifidianana nataon'Andriamanitra olona mpiara-miasa amin'izany mba hamonjy ny olonidiny, ary dia anisan'izany isika. Io no anehoan'Andriamanitra fa sitrany ny andraisantsika anjara amin'ny famonjenany namana trapahoriana. Ny vakiteny faharoa dia ny taratasy voalohany Masindapaolo an'ny Kristianina tany Korinto 10 andininy voalohany ka hatramin'ny 9 ny 10 ka hatramin'ny 12 milaza hoe nosoratana ny fiainan'ny vahoaka niaraka tamin'i Moizy tany anefitra mba ho fananarana antsika. Netiny Masindapaolo nananatra ireto Kristianina tao Korinto izay matetika mivoana amin'ny maha Kristianina azy amin'ny eo ampiainana izay asehony ireto Kristianina tao Korinto ireto, ka ny tantaran'ny zanak'Israely tany anefitra no noraisiny ho fampianarana azy ireo. Ary tamin'izay dia natitra terin'ny Masindapaolo fa na dia vahoaka nitiavin'Andriamanitra manokana tanatin'ny maro azy, reto vahoaka n'Israely reto dia nofaiziny ihany koa izay nanohatra sy tsy nanaraka ny sitrapon'izy Andriamanitra, satria araka ny nambara dia hoe ny zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo, ka izay famaizana izay nentin'Andriamanitra nanitsy ny fitondrany tenan'ireo vahoaka izay nafahany avy tany amin'ny tany Ejipta. Dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ary no mamerina amintsika ihany koa izay antso amin'ny fibebahana sy ny fivoahatoetra izay ao amin'ny Masindaluka 17 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 milaza hoe raha tsy mibebaka ianareo dia ho very tahaka azy ireny avokoa ianareo rehetra. Ho indrindra ary Masindaluka manambara izany vaovao mahafaly izany: mibeba miova toetra fa nitare ratsy ny tsy azo ovana. Miditra amin'ny herinandro 7 amin'ny Karemy isika amin'ity herinandro ity, izany hoe miroso tsikelikely mamakivaky izao vanim-potoana ny Karemia izao. Io no antony hanamafisany fiangonana amin'ny alalan'ny tenin'ny soratra masina amintsika ny toe-po sy toe-panahy irian'Andriamanitra ananantsika mamakivaky izao vanim-potoana ny Karemy izao. Anisan'ny miverimberina ao anatin'izany hoe fibebahana. Inona moa ny hevitry dia hoe ny fiovam-po sy ny fiovantoetra? Tsy hoe fiovanto fotsiny ao anaty, fa mitaky fiovantoetra ety ivelany mihitsy mba hitodika bebe kokoa amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana namana. Izay ny fibebahana. Antitra terin'ny soratra masina fa tsy tokony maika hahitsy tsara ny fahavoazan'ny namana fa andiny tena aloha. Miverimbery ny fandinihan-teny io amin'izao vanim-potoana ny Karemy izao. Manampy antsika amin'izany ny fanaovana recollection fiatahana masina, ny fandinihana ny soratra masina sy ny vavaka fanao isan'andro.
satria rehefa tonga ny fotoana dia samy hatrika an'Andriamanitra ny olombelona tsiraray avy, ary ny fotoana fahavelomana dia tsy hoe noenao mendrika ny mahaela velona ny mahalavandro iainana, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra hoety manatanteraka ny sitrapony, dia ny ainana mandrakariva ilay fitiavana fototry ny fahavelomana, satria olombelona velona ny voninahitr'Andriamanitra ary antsontsika mba ho mpiara-miasa aminy hitondra fahavelomana ho an'ny hafa. Izay ny fototry ny fampianaran'ny fiangonana amin'ity alahady 7 amin'ny karemy ity. Ka io no antso ary ataon'Andriamanitra amintsika, mibeba hovay ny toe-po sy ny toe-panahy mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, hovay ny toe-po sy toe-panahy mety hitondra fahafatesana ho an'ny hafa, ny fahafatesan'ny finoana ny tsy finoana an'Andriamanitra. Hovay izay mba ho lasa fitiavana an'Andriamanitra ary ho lasa fitiavana ny namana, mba hahafahantsika mitondra fahavelomana, fa izay mitondra fahavelomana izay no iraka apetrak'Andriamanitra amintsika zanany. Amen. Ombantsika menakavy eny ny Tompo ho tanteraka tokoa any izany, dia tsodrano sy tsimbina antsika ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanamasina. Amen. Dia tantana ny fiainantsika ny Kristy isaorana ny Andriamanitra, dia samio ten'Andriamanitra ary.